Fitsidihan'ny MIANDRIVAZO ny Minisitra ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra ka nandritra io diany io no nanambarany fa ho tsaraina ny fitaovana ampiasaina ao amin'ny paositra any antoerana sitraka biraony paositra vaovao koa ny commune ambanivohitra Anosimena tao ihany koa ny fametrahana connexion wifi maimaim-poana ao amin'ny renivohitry ny districtny MIANDRIVAZO izay hatrany. Raha Revely Jean-Louis télévision na Malagasy MIANDRIVAZO. Hazo connexion gratuit amin'ny alalan'ny wifi ho apetraky ny fitondram-panjakana neto amin'ny tananan'ny districtny MIANDRIVAZO. Ny vohitra ireo nandritra fandalovan'ny Minisitry ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny aitao araka tsy mirindra. Ho hatsarana ihany koa ireo fitaovana ho ampiasan'ny paositra eto MIANDRIVAZO. Manova dia atao hoe fandraisana ny mpanjifa. Azavaiko foana ampiara-miasa amiko fa zao ny paositra malagasy tsy amin'ny paositra fa ny paositra malagasy amin'ny vahoaka malagasy. Isika ny tokony. Zany hoe tsika zany manana tenenina rehefa misy zavatra tsy mahafapo antsika ny atao ny paositra. Miezaka zany zay amin'izao fotoana zao manatsara zany atao hoe fandraisana. Pela be fanovana ao anatiny eo anisan'ny fanovana zany tsy atao ohatrohatrotra zao tsony. Zay le fomba fandraisana an'le mpanjifa zany satria le mpanjifa le vahoaka ny tompony hovaitsika. Zay voalohany. Nidina tany amin'ny commune ambanivohitra Masakamby ihany koa Andriamanohisoa Minisitra sy ny solombavamboakan'ny Madagasikara nijery ifotony ny toerana azo ametrahana ny paositra zay etaetan'ny mpo. Tena paositra zany tokony mba hisy paositra ty aminay mba paositra mba sina paositra kelikely mba soanina paositra rapide. Ino moa tena ilaivana le paositra ty? Ohatra fotsiny zay re mba resaka tsinjo lavitra mba misy mba fiversena vola ohatra zany satria ty aminay tsisy banky. Satria ny tsinjo lavitra zany anisany zavatra tena hoe atokisa amin'ny malagasy ny paositra amin'izao fotoana izao. Ary io zany tena hoe tolotra mandeha indrindra. Ary mino fa rehefa tonga amin'izay koa ny microfinance sy ny karatra sy ny rehetrarehetra ahafahana mandefa vola zavatra manintona ny olona. Io moa ny idinany ety amin'izao fotoana izao hoe move smart village métier ety sa mety tokony anaovana le relais postal, ny relais postal ndray manko zavatra kelikely na trano ohatran'ity maitsomaitso ty ary dia fa mba azo anaovana azy fa misy ny rehetrarehetra satria ny internet mandeha tsara be mihitsy aty aminareo. Anahitany zava-misy marina aty amin'ny districtny MIANDRIVAZO Andriamanohisoa Minisitra ka nandray ny etaetan'ireo solon-tena-panjakana anty an-toerana ka ho anaovan'ny tatitra any amin'ireo tompony andraikitra sy manam-pahefana ambony.